tonga indray izay ekipa eto amin'ny Mamalagasy amin'ity androandroany ity. Miarahaba ary tokolasy tokovavy dia manasanao ampitiavana be izay anaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany. Araka ny famantaranao tany atokantrano moa dia miverina amintsika indray ny fandarana ny Mamalagasy, izara ny tantara, ny vakoka sy ny zavatra rehetra izay efa nisy teo aloha ho amintsika any atokantrano any izay ahafahantsika miaina amin'izao vanim-potoana izao, indrindra ny tanora sy ny ankizy ahafantatra indray ny tantaran'ireo razantsika teo aloha. Ny fandarantsika ity moa dia mandeha rehefa ora toy izao, misy ihany koa ny famerenana izay fampafamantaranao eto foana izany fa ho tsahiviko kely Madame Sitraka eny Tanvoritosy no miaraka amintsika atao anatin'ity fandarana ny Mamalagasy ity, ka raha isika ampitiavana be izy fa mialohan'izay aloha dia andeha ho tsahivintsika kely arofantaritsika izy Madame Sitraka rehefa avy eo tsika mandray azy eto amin'ny plateau. Tsarako famantarana antsika any atokantrano eny aloha hoe iza marina ary Madame Sitraka izay miresaka amintsika eto amin'ny fandarana sy mizara ny traikefany sy ny zavatra rehetra fantany mahakasika ny Mamalagasy eto amin'ity fandarana ity. Eo amin'ny famantarana antsika ao amin'ity andro an'ity ny tantarany tsotsotra sy somary fohifohy ihany ao amin'ny famantarana antsika izarana mialohan'ny tafatafany amintsika manomboka izao eto anatin'ity fandarana ity. Rakotona naharinary Sitraka dia raka izy ny 20 ny volana fevria taona 1970 nianatra izy atao amin'ny Saint Joseph, nahavita fianarana teny amin'ny anjerimanontolo ihany koa izy, nianatra manokana ny fiteny vahiny, ny frantsay sy ny anglisy izany. Nandalina manokana izy ny fikarohana ary manana fanomezam-pahasoavana ihany koa. Io fanomezam-pahasoavana io moa dia fanomezam-pahasoavana manokana mikasika ny resaka fitsaboana sy ny famahana olana isan-karazany. Raha ny tany niaviany indray dia avy any Ambohimalaza any no niaviany Madame Sitraka, manambady izy ara-dalàna ary niteraka anankitelo mianadahy izany. Tsabo izy mpamaha olana, mpanarina vitana, afaka manampy ireo izay manana olana amin'ny fitiavana sy ny tokantrano sy ny maro isan-karazany. Rehefa mety ho olana izany afaka vahany avokoa. Kristiana izy ary ny fivavahana no manampy azy amin'ny famahana sy ny fanampiana ny mpiara-belona. Miarabanao indray Madame Sitraka, tonga soa atao anatin'ny fandarana ny Mamalagasy indray ianao amin'ity taona vaovao ity. Miaraba tompoko fary miaraba ny Madame Nicole dia fary miaraba antsika vahoaka malagasy tsy vaky volo manerana ny nosy manerana ny Madagasikara dia manaritra fisaorana ihany koa ianareo atao anatin'ny TNTV. Entoko fanontaniana voalohany avy hatrany Madame Sitraka, efa fantatry ny ampijerentsika tany atokantrano tany ianao tamin'ny lalana fampahafantarana teo izay efa nisy ihany moa ny fandarana ny Mamalagasy teo aloha izay niarahantsika teto amin'ity fahita lavitra ity fa fampitsaivana fotsiny indray ho anao izay hoe izay vao mijery ny fandarantsika. Fanontaniana voalohany avy hatrany Madame Sitraka, manahoana ny fijerinao mampitsabo sy mampandala ny Mamalagasy anao ny fandraisan'ireo tanora sy ny ankizy amin'izao fotoana izao an'izany atao hoe vakoka sy ny tantara malagasy taloha izany. Eny Madame Nicole, voalohany indrindra aloha izany dia fary miaraba antsika izany nahatratra izao taona vaovao izao amin'ity taona 2024 ity izay taona zina ho antsika malagasy, tao mpamonjena ary tao pahasoavana, tao fanambinana ihany koa ho an'ny tsirairay any tokantrano. Ao anatin'izany amin'ny andro manambina anazy izany ary amin'ny taona soan'ny Madagasikara izay dia tsy misaraka amin'ny atao hoe kolotsaina sy ny vakoka ary Malagasy. Ny hery sy ny tanjaky ny firenena iray ho an'ny vahoaka sy ny mpitondra ao anatiny ary ho an'ny rehetrarehetra dia miainga amin'ny fanajana ny Mamalagasy ary koa ny fandalinana ny soatoavana ny edin-drazana. Izay aloha dia tsara ho fantatra ho antsika tsirairay any tokantrano any, tsy hoe amin'ny mampitsabo ny enti-paharazana na hoe amin'ny Madame Sitraka mpitsabo ny enti-paharazana na ihany koa no hitenenako an'izay zavatra izay, fa ny tsara ho fantatra dia matoy io zavatra io voizina natandrona halina dia natao ho an'ny be sy ny maro, izany hoe andalinana, ampianarana, anabeazana ary kosa fa indrindra ikolokoloana ny soa toavina, izay natao hoe soa
toavina tsara ekeny iraisany be sy ny maro zay no mahasotoavina nentin-drazana ny maha malagasy zany hoe mazava ho azy zany fa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao a na de misy ny fingapingana madinidinika fanaratsiana eny antsefatsefany a fanovanany zava-misy amin'ny zavatra tsisy dikany ary kosa ny fandikana vilany de efa hita fa me manana ny lanjany tokoa ny ny maha malagasy atsika na resaka kolotsaina io a na ny fomba amam-panao a ary kosa ny fotom-pisainana amampahendrena zay ananatsika eny e manaiky aloha za hoe mbola vitsy ny tanora vitsy ny ankizy a tena mahay ny atao hoe maha malagasy ny tantara ny Madagasikara ny foko isa tokony a ny firenena iray manontolo ary indrindra ny vohitra vohy masina rehetra ary ny toerana masina rehetra eto Madagasikara fa ny fahalalana de amin'ny ankapobeny fotsiny a mamoya miezaka manakatra kanefa ny a tsy ampy le fanakarana tsy ampy ny fandalinana fohy ny fieritseretana sy fakatoavana anazy zay zava-misy zany a makasika ny atao hoe maha malagasy a ny kolotsaina ny vakoka sy ny sotoavina te ity a fa matahotra ny tena anao te madame sitraka hoe elatra tsy fasahina am'le iseho hoe mpandalan'le maha malagasy nentin-drazana izay na mahafantatra raha ninona mety ho anton'izay amin'ny maha hoe mpandalany maha malagasy mampitsabo anao izay raha araka ny fahafantaranao azy sy ny fandraisanao a ny resaka ny olona zay tonga ohatra io zany a mahatonga ny olona miahotra raha vao resaka hoe nentin-drazana maha malagasy ohatra hoe maheno ny olona hoe madame sitraka mpitsabo nentim-paharazana de le hoe nentin-drazana fotsiny a de efa mampiahotra ny olona hoe razana tsisy atahorana ny resaka zany nefa ndrany tena izy ny antony tena vato misakana voalohany indrindra de ny fanatoanana fanikiliana ny fitsaboana nentim-paharazana ny fomba nentim-paharazana ary ny sotoavina nentin-drazana zay zavatra izay hitako tena hoe vato misakana mety manontany teny madame Nicole hoe tsy resaka ara-pinoana ve ny tena nanimba azy voalohany eo ny ara-pinoana tsy de iny loatra nefa ny tena hitako hoe tena nanamaivana fa namaivana ny fibeazana ny vahoaka malagasy a makasika ny malagasy nefa tsara ho fantatra hoe malagasy isika tanitsika Madagasikara teny ofisialy tenenitsika teny gasy ranoray ary ny rano sy ny vary hoantsika vary gasy rano gasy any amin'ny fibeazana na ena ny fibeazana fanabeazana miditra ny ara-pinoana samy manana ny fomba fitondrany azy ny zanak'olombelona navadika ilay soa toavina nentin-drazana ivadika ho lasa fanompontsampy zany hoe napetraka teo le nyteneniko hoe misy mifanamavanana amavanana amin'izay zany a le maha malagasy atsika fa ampidirana kolotsaina tsy ananatsika ary tsy nibeazana atsika isika fa namavanana ny fibeazana maha malagasy a de nampidirina ny kolotsaina vahiny a na koa natao akolaka amina resaka ara-pinoana de lasa miahotra ny olona lasa matahotra mijoro satria lasa enatra ilay fandalinana ny maha malagasy ohatra manokana ny tena koa mpitsabo nentim-paharazana tsy mamenatra azy zany retany rendanitra hatrany naty page koa hatranony amin'ny toerana isako fiarahamonina misy anany fanakaviana misy anahy tanindrazana ampirako mahafantatra raha vao mitsora hoe iny mpitsabo nentim-paharazana tsy manao ratsy a tsy matahotra noho izany tsy mamono olona tsy matahotra tsy misy soloky ihany koa tsy matahotra fa vokatsy le fibeazana na ara-pinoana na araka ny fomba maro a de lasa matahotra ny olona sisy tahotra natsofoka ao anatin'ny olona ampisalasalana ny olona atao raha matahora amevanana ny maha malagasy ary natao anjorom-bala ny sotoavina sy ny kolotsaina zay le mahatonga lizy a tena ny andanja teo aloha zay zavatra zay anisan'ny fototra ray izoroan'ny fandarana ny maha malagasy ny madame sitraka zany hoe ampifamatarananao sy ampitsahivonanao le tokantrano zay hoe zao vao mijery ny fandarantsika eto mifita lavitry ny TNTV moa fa fototra ray izoroan'ny ity fandarana ity ny famoazana indray na ny fampafantarananao ny tokantrano any ny mikasika andreo vakoka sy ny kolotsaina zay nisy teo amin'ny taolo taloha zany hoe mitety ny reny faritra ireny anisan'ny mampiavaka an'ity fandarana ity moa ny fisian'ireo reportage zay fanehoana an-tsary amin'ny
tsika fidinana eny amin'ny toerana mihitsy a mampiseho indray ireo tantara nisy teo aloha sy ny zavatra izay nitranga ny ainan'ireo mpanjaka indrindra sy ireo taolo razambe antsika taloha fa mialohan'ny zarantsika indray an'izay tantara izay madamo Sitraka dia te antany anao hoe manahoana ny hevitra manokana mampitsabo sy mampandala ny mamalagasy anao izay moa ireo hoe vakoka malagasy indrindra ho antsika eto Antananarivo renivohitra izay hoe misy mandoro misy tranga hafahafa foana mikasika andreo vakoka ireo izay misy ny teny hoe mampalahelo moa izay zavatra izay na dia hoe hojeren'ny taranaka ny ariana nefa nisy asaka may avokoa ny ankamaroan'ireo dia manahoana ny hevitra manokana amin'izay zavatra izay. Eny tena tsara fipetraka ny fanontanianao ary tena any amin'ny marary azy amin'ny mampitsabo ny enti-paharazana an'izay dia milona ao anatin'ny atao hoe vakoka ny entin-drazana miaina ao anatin'ireny tontolo voajanahary ireny zavatra tsy mifangaro amin'ny finoana an'Andriamanitra izy tsy mifangaro satria fantatrao ny inonao sy ny ivavahanao ary fantatrao ny zavatra iainanao amin'ny maha olombelona. Voalohany indrindra ny makasika ny hoe ny fandorana an'ireny vakoka ireny makasika ny fanampotehana ny mamalagasy antsika izy ireny soatoavina ny entin-drazana ataoko angambany hoe tsy hanome tsiny fa olombelona samy manana ny didy sy andraikitra tsy rairay avy isika malagasy amin'ny tompon'antoka anaovana ireny zavatra ireny tsara ho fantatra izay tsy afa miala amin'ny zanak'olombelona ny atao hoe adidy sy andraikitra no ninona ary ny antony namay ny vakoka atsika malagasy io ny antson'ilay oam-pitenenana gasy hoe valalana alika ozy izy ny tompony aza tsy tia isaky miteny ny vavantsika fampotsampy fandrebirebena zao ao daholo ny karazana oam-pitenenana karazana fananarana inona nefa tsy nisy tamin'iray na dia ray raha tamin-dra malagasy tsy afaka tamin'ny zavatra io mety mieritreritra hoe nenay mivavaka ny anay ohatra zao io fa kosa ny mivavaka amin'Andriamanitra tsy ratsy fa ianao raha vao marary tsy maintsy mitsabo tena ny razana mipoirana ny raha izay dradradradraitsika isan'andro raha aminay io zao aminay io ny atao hoe raza na raha mikorina ao anatinao ka raha tsy ekenao ny razana tsy ekenao reny vakoka reny fa raha tsy raha mikorina ao anatinao tsy eke inona ny tokony hipetrarana eto Madagasikara varina manandratry ny any ivelany dia manenitsy ny eto toerana zay le teniko hoe valalana alika ny tokony aza tsy tia iza ny tokony anaja iza ny tokony tia ny vakoka ny kolotsaina ny fomba mampanao ny entin-drazana moa tsy tsika samy gasy aloha ny voalohany indrindra nefany potika le izy noho ny hevitra tsy mitovy finoana tsy mitovy ary kosa noho ny asa maizina sy ny herin'ny devoly ny tena anao madamo Sitraka teo ho an'ny kristianina ho an'ny mpivavaka tsy mifangaro le resaka nentin-drazana sy ny fivavahana fahafantarako azy sy araka ny interview izay efa natao hatramin'izay teto amin'ity fandarana ity madamo Sitraka dia matetika ny olona mampifangaro andreo nefa mety ho afaka porofonao ve na azavainao misy lalàna kokoa madamo Sitraka mikasika izay hoe tsy mifangaro reo amin'ny kristianina satria misy ny olona mandray an'izay mihitsy hoe fanompontsampy le salamina fivavahana amin'ny razana zany le fanompoana le mpanjaka ohatra na fidirana lalindala kokoa ny amin'ny sehatra ny malagasy zany hoe raha gasigasiana le fiainana dia mifanohatra amin'Andriamanitra izay. Ie raha ohatra ka ho an'ny olona avo fijery fa fifanakatra dia manaika na mipastera mampivavaka anao na mpitandrina na iza mampivavaka anao tsy ho Andriamanitra velively iny ny atao hoe Andriamanitra dia ilay nahary izao tontolo izao Andriamanitra ndriana nahary izay no Andriamanitra ivavahana hitalahoana na tandrona alina fa rehefa mandeha amin'ireny toerana ireny kosa ianao reny razambe mipoirana mahamalagasy atsika reny ny raha mikorina ao anatintsika gasy tsisy maharatsy azy reny satria ianao tsy andeha hivavaka amin'ny razana fangatahana no ataonao fangataham-pitahina fangatahana tolotsaina fangatahana ary kosa fanambinana no tediavinao fa tsy sanatria anao fiandrindrenompo jamba ny isaky mandry na anoto mitsangana
ka andriamanitra efa eny tapoka voana ianao ety ambany tsy inonao fa ny ry amitsy izy ny andeha inonao ny zavatra rehetrarehetra zany a tsika zany sodokan'le hoe mivavaka de zao de fa maninona ary raha olombelona avy ny sarabady izy a efa avy ny fananambady fanindroa fanotelony a miady ami'ireta-po fa raha vao am'le fiangonana izy a mpitandrina olon'andriamanitra tsarotsaray de afaka mametsy tanana amina olombelona ne efa nateraka tamin'ny fahotana tamin'ny fototra mialatsiny am'le fitenenana hoe nateraka tamin'ny favetavetana tamin'ny andro ny Adamaseva fanoerana an'Andriamanitra donc raha olombelona samy olombelona tsy tokony fampitoky fa ny olombelona sy ny zanahary a afaka mifampitoky zany hoe Andriamanitra tokana no ivavahany zao tontolo zao fa ny fomba fiantso azy ny samihafa eo am'ireny resaka hoe doany resaka mpanjaka resaka vakoka resaka rano-janahary resaka tanymasina resaka doany sy resaka rehefa mpanjaka sy ny rehetrarehetra eto amin'ny Madagasikara tsy voatery ny kibomerina ihany fanahy izy re fanahy tsara afaka manampy afaka miaro ary koa fa afaka mananatra raha misy zavatra tsy mety zay no mahazavatra samy hafa azy enao a raha vao mivavaka ianao a de mivavaka ianao amin'Andriamanitra tsy tokony isy fanelanelanana amin'ny resaka Andriamanitra fa tsy isy olombelona tokony anelanelana anao a amin'izay zavatra ataonao amin'Andriamanitra amin'ny ara-pinoana ianao any am-piangonana zay le hoe fiangonana miangona avondron'olona miangona anao a de misy mpitarika eo manao ny lamesa manao ny fivavahana manao ny toriteny manao sy ny rehetrarehetra fa rehefa mandeha amin'ireny toerana reny ianao a tsy azo asiana ny mpanelanelana tsisy hoe asiana ny madamo Sitsaka anelanelana anay eto asiana ny anina mpivavaka anay amin'Andriamanitra fa ianao sy ny ao anatinao zay fihetsem-ponao tsisy mpanelanelana no entinao eny de taterin'ireo fanahy eo any amin'Andriamanitra ny zavatra ataonao tsara ataonao eo a tonga soamantsara any tsara koa mivalinazy raha tsy ataonao eo a soa atao le venam-bolana raha tsy atao loza miantana mavy aminao ny tsy mety io a madame Nicole tsy hoe resaka mandalama malagasy ihany no misy an'izay a tsara ho fantatra fa na ho atsika kristianina ary mampatsiahy any tokantrano any tsy hoe kristianina tsika de to tsarainy fa tsika milanja baiboly indrindra mbola ho tsarainy tsy maintsy isy ny fitsarana ho atsika manenjika ny maha-malagasy diso mankahala sy mitsara vilana nareo mpilanja baiboly tena ho tsarainy tsisy afaka amin'ny fitsarana io zay neny mahatonga le maha-malagasy mesimbe satria tsy haikory ny ao anatiny a tsisy zava-pantatra mandeha le fitsaboana mitsabo zay neti-parazana tsisy ninina fantatra de manenjika hoe manao misampy reo zao reo nefa zay de rano sy nohatry zany ny ampiasaina de enao koa zany tokony tsisy otry rano satria manompo sampy koa ianaoko ny rano sotronao ny rano ampiasaina sampy raha vao sampy ny ranonay de sampy ny rano rehetrarehetra raha vao tsy mety mitsabo neti-parazana de tsotra fotsiny tokony tsy mifanenjika ary tokony tsy mifanaratsy fa matoa ianao olona mitsikera zany manam-pahaizana mahay mandalina de mahay manakatra de mandinika aloha vao miteny mba elana amin'le fanamaevanana ny maha-malagasy sy ny sotoavina ny nitondrazana indrindra eo amin'ny sehatry ny fitsaboana hoe ny mpitsabo neti-parazana matoa izahay mitsabo nitondrazana zany tsisy pilina tsisy fandraitra tsisy seroma tsisy ninina ao anatiny io a tsy tokony vato misakana ho an'ny any tokantrano zany ohatra ny sotoavina rehetrarehetra io hoe zay zany ny fomba zay zany ny hoe kolotsaina ho an'ny zareo zay nenay de zay efa nyteny lanjan'ny maha-malagasy zay any ianao madame Sitraka ianao nefa miserasera amin'ny olona isan'andro ary midina ny toerana eny amin'ireny toerana zay hoe doany sy ny faritra sahala amin'ireny ianao a mifandray amin'ny olona ihany koa maheno ny akon'ireny a mampitsabo neti-parazana zay madame Sitraka aiza ho aiza ny fanajan'ny olona sy ny hoe fandalinan'ny olona 5% ny malagasy no mety mbola hoe tafajanona ao anatin'izay maha-malagasy izay ny isan-jatony hoe isan-jatony malagasy mo 5 tapitrisa tsika malagasy zany hoe za tsy de hoe nianatra be ara-matematika na ara-scientifique fa mahay kajikajy fa neny le bady hoe maromaro ihany ny malagasy manaja ny maha-malagasy ary mandala ny sotoaviny io
tsisy takona zay tsy potra nefa ary tsisy miafina zay tsy miseho eo anatrehan'izany maro amintsika ihany koa no milaza tsy tia nefa manara-maso ny an'le mpangalabatin'olona io e zany hoe tsy manao fa rehefa milatsaka tsehatra zay mandeha ny toerana dia hitanao eny avokoa ny sokajin'olona rehetra miainga any amin'ny farany ambany ary indrindra ireo olona le mpanivaiva sy mpanevateva ny mahamalagasy aza dia milona fatratra ary makatosy manaja an'io rehefa eny toerana zany hoe eo amin'ny lanja ny sotoavina nentin-drazana sy ny mahamalagasy na ny fitsaboana sy ny fomba sy ny kolotsaina ao anatin'io a dia amin'ny akapobeany a mbola tena manaraka ny akamaroan'ny gasy fa ny enatra ny enamaso ny enatra amin'ny fiarahamonina ny enatra amin'ny toerana iasana ny enatra amin'ny lalana le ny enatra imason'ny olona no anaovana fitenenana hoe tsy mandala raha tena mandeha ianao a dia hitanao any ny saka ny vorona hitanao any daholo mba tsy hanonana hoe randrina rakotona rabea tsy siny ny atezerana dia mba miteny fotsiny azany hoe maro ny olona mbola mandala mamalagasy fony teo aloha efa ny endanja ary tena ny avitry fa hatramy nanaovana ny fandarana ny mamalagasy zay dia efa hita hoe miampita tsikelikely any amponin'ny olona sy any amin'ny zanak'olombelona sy ny sy ny gasy rehetra ny atao hoe ny mamalagasy mihitsy dia efa hitana hoe miakatra ny maripana dia izy nangatsitsika kely efa tena nenangatsika dia matsapa izahay mpandala nentin-drazana mpitravo nentim-paharazana fa efa manomboka miverina manaja ny olona ny akamaroan'ny olona ao anatin'io zany hoe ny lanjan'ny mamalagasy a dia efa hita efa hita sorotra sahady efa tady iverina mitanjaka mamalagasy azy ny malagasy mihitsy mazava zay mata misitraka ny fandarana moa zany hidina eny toerana indray hitondra amintsika andreo vaka sy ny tantara sy ny fomba rehetra zay nataotao fatambentsika teo aloha reo a ho hitantsika mandalana tena makasika an'izay ato amin'ity fandarana ity ka aza misaraka aminay a fa maraparana antsika ho amin'ny androany aloha mata misitraka ianao teo ny teny hoe maro ny olona izay misehatra midina any an-toerana amin'ny mampisabo anao indray hijery kely tsika aloha amaranantsika ny androany a ny sehatra ny fitsaboana nentim-paharazana manahoana kosa ireo sokajin'olona mbola hoe milona ny amin'ny fitsaboana nentim-paharazana reo olona izay midina eny ny toerana ve mandeha amin'androany ohatra ve mbola mandalo any amina mpitsabo nentim-paharazana tonga dia raisiko hoe ao aminao ve sa hoe tonga dia midina eny ny toerana fotsiny amin'ny fahalalana sa hoe mbola makany amina mpitsabo nentim-paharazana no mitondra azy ireo a eny amin'ireny faritra ireny ny fandehanana amin'ireny toerana reny mazava be ny doany ohatry ny tany gasy ihany ohatry ny arabe ohatry ny toeram-pilalaovana tsisy anarany hoe any madamo sitraka na ny anina na ny anina zany hoe raha midina eny amin'ireny toerana reny a dia tsisy sokajin'olona eo akoho hoe le sahirana na le mahanitra na ny mpanefoefo na ny mpanan-karena na ny mpanam-bola fa sokajin'olona rehetra hitanao eny avokoa na ny ambony na ny ambany na ny tenatenany zany moa tsy mahay manasokajy ohatsy ny ahoana ny sahira na manitra ny ambony tsy haiko zany fa fahitako raha fa olona misy maso misy orona misy vava misy tongotra dia hitako eny avokoa tsisy koa eo tsisy resam-pirazanana indrindra rehefa mandeha amin'ireny toerana ireny ianao dia ny resam-pirazanana na farany zavatra fadina ny miteny azy eny satria izay le hoe kakazo be ravina hialokalofana tsisy tompony hoe zany fa mpialokaloka daholo izay tonga eo amin'izay indray a dia le hoe rehefa makeny tsy maintsy manantona mpitsabo tsy maintsy miaraka amin'ny madamo sitraka tsy maintsy misy gida ino zany filazana zany misy mpitarika kanefa ny any tsara ho fantatra dia zao hoe ny finoana ny zava-dehibe fahaizana mandanjalanja afaka mandeha rereny ianao a afaka maka mpitondra ianao a afaka manantona anay ianao a tsy mialonjafy ny fandanana amin'ireny toerany ireny misy fotsiny a ny olona no matahotra ny olona satria ny ao am-pon'ny siny no mangatsiaka ny anatin'ny volany mafanafana foana eo nefa mba mahafantatra hoe misy toromarika tokony arahana misy fombafomba tokony atao a aloha aka olona manana traika fa hitondra antsika any zay aloha dia tsy ferana betsaka ny olona manana an'izay fomba fijery anankiray izay
misy kosany a reo zay mpanaraka ny fandarana mamalagasy hatramin'izay tomaty firy tomaty nanaovana ny fandaran'izay efa mba niezaka ry zareo nandeha tsikelikely teny fa rehefa midiny eny am'izay zay a de nahita le fandara madamy sitraka zay a makatsika amin'ny fitsaboana sy tontoerany tony de mba nandeha zay de ohatra mety tena mety aminay le izy ary tsara jaina zany hoe afaka ianao zany rehefa andala rehefa hoe hidina amin'ny toerana re tahaky reny a afaka manantona anay a afaka manderery a afaka manantona mpitondra hafa fa tsy voatery hoe sitraponay ny atao a ary koa nefa tsy zay tianao koa no atao fa zavy zay madamy sitraka tsy nitiana reny atao a nefa tsy sitrapon'ny olona ihany keo zany hoe misy ny sady tamin'ny fehan'ireny zavatra ireny raha ho feheziko kely fotsiny reo fandarana zay efa nisy teo aloha de tsahefiko kely a raha efa amin'ireny toerana reny misy an'ireny olona efa miandry an'ireny a de rehefa hoe andereriny ianao a de zay le mahatonga madamy sitraka miteny hoe tsy zay tianao no atao a fa miezaka mahafantatra ianao a manantona le efa tompotrano na ataoko reo ny te madamy sitraka teo hoe tsy misy tompony le zavatra eny a misy any toromarika tsara arahana mbola ho hitanao a eto amin'ny fandarana moa ny tohiny sy ny mahakasika an'izay resaka izay indrindra rehefa midina eny an-toerana izay a ho amin'ny fandarana manaraka manomboka eto de ankasitrana ianao madamy sitraka tonga indray izarazara ny resaka vakoka sy ny fomba mampanao malagasy indrindra tamin'ireo taolo taloha indrindra ho amin'ireo mpanjaka sy izara ny fombafomba mahakasika izany a eto amin'ny mpijery sy ny fahitalavitra ny TNTV. Ie de faly makasitraka anareo ao anatin'ny TNTV aloha ny tenako voalohany indrindra nanana finiavana sy fikirizana nikaroka anay a mba amoaka itony resaka vakoka sy ny fitsaboana itony ary indrindra koa misaotra anareo malagasy tsy vaky volo any tokantrano tsirairay avy nanaraka ny fandaharana ny mamalagasy zany hoe misehatra ny mamalagasy zay a de ny kolotsaina ny fomba mampaindrena ny fomba mampanao ary indrindra ny zavatra tsara ho velarina de ny tantara ny Madagasikara sy ny fitsaboana netindrazana izay ny tena zava-dehibe ho voizina ato anatin'le fandaharana makasitraka makatelona tsika tsirairay avy sahady ao anatin'izany ary manome tokosa fa ame zay tena farany tsara sy maheva indrindra ho atsika tsirairay avy satria alahady ariva zany madame Nicole fialam-boly fialan-tsasatra fefa fiandrasana ny andro alatsinainy amonjena asa zany hoe amena zavatra hoteloma apodiaina ame hery ame tanjaka ary kosa ame fiainam-baovao andro mamiratra itsenana rapitso mba tsy zavatra norosoro no atolotra anareo a fa zavatra farany zay tena tsara zany hoe amin'ny malagasy azy zay a de ato anatiny ny zavatra rehetrarehetra mahakasika ny Madagasikara ny tany ny lanitra ny rano ny ravina ary indrindra ny rivotra iainantsika malagasy atolotra ato anatin'izany daholo eny ny fitsaboana nentim-paharazana ny loha iny de lahara-pahamena tsy zay ny asako a zay ny fiainako a zay ny mamadamy sitraka na mpitsabo a tsy afaka hipetraka eto ary tsy afaka hiteny zay tiako lazainy eto raha tsy mpitsabo satria mampitsabo netindrazana ana no afahako manana ny fahalalana bebe kokoa de makasitraka makatelona de mirary soa atsika rehetra tsirairay avy any tokantrano a de mamelatra ny veloma mandrapitafa anao madame Nicole ary ho atsika any ambadimbadika any sy ho anareo any anatin'ny tokantrano a de amin'ny herin'ny toy izao indray a sotra tompokala makatelona tompoko izay raha no ela fa de mankasitraka be dehibe anao tsy saraka taminay ny farany mbola mamy fotoananao foana nefa zay a de ampahafantarana antsika ny foana ny fotoana andehanan'ity fandaharana ity a de manome fotoana mandray reo amin'ny androany veloma tompoko